izay rehetra azo ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao. Mpitoroteny toko fasivy, andiny fafo. Manao patokina ny adidy omen'Andriamanitra ve isika na dia ireo zava-madinika indrindra aza. Matetika isika no maniry hanao asa lehibe ho an'Andriamanitra, nefa adinitsika fa ny fatokina amin'ny adidy madinika no fototry ny fanompoana lehibe. Mampianatra antsika indray ny tenin'Andriamanitra amin'ity anio ity fa ny adidy rehetra omena dia masina avokoa izany rehefa avy amin'Andriamanitra, ary ny fomba anatanterantsika izany no manefy ny toetrantsika isan'andro isan'andro. Ny feon'ny adidy dia feon'Andriamanitra izy io, koa izay adidy ampanaoviny antsika dia tokony ho tanterana patokina, ampakatoavana tanteraka, na mahafaly izany na sarotra izany. Tsy tokony hifidy izay tiantsika hatao isika, fa hanao izay omen'Andriamanitra antsika. Tahaka ny Jona izay nantsoina ho an'ny Ninive, haintsika tsara ny tantara, dia manana antony sy tanjona ny toerana sy andraikitra omen'Andriamanitra antsika eo. Ny fatokina amin'ny zava-madinika raha lasaina bavy no manorina toetra mendrika ny lanitra izany. Isan'andro dia manorina ny toetrantsika isika amin'ny alalan'ny safidy sy ny adidy tanterahina. Rehefa atao amin'ny fo feno fitiavana sy hafaliana ny asa rehetra, tsy misy fimonomonomana, tsy misy eritreritra hafa fa mandeha amin'ny fankatoavana, dia hita taratra eo amin'ny fiainantsika i Jesosy Kristy, ary lasa fanompoana masina ho an'Andriamanitra ny asa ataontsika eo. Tsy ny alehibe ny asa no zava-dehibe amin'Andriamanitra, fa ny fatokina sy ny fitiavana anehoantsika izany. Ny fanatanterana patokina ny adidy madinika isan'andro no manefy ny toetra ary manomana antsika ho amin'ny andraikitra lehibe kokoa sy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ry raha lasaina bavy malala, anio dia manasa antsika Andriamanitra hihaino ny feon'ny adidy. Aoka tsy hanao tsirambina ireo andraikitra madinika omen'ny Tompo isika, fa ataontsika amin'ny herintsika rehetra sy amin'ny fofeny fifaliana. Aoka Jesosy Kristy no hita eo amin'ny asa rehetra ataontsika, mba hanorenantsika toetra mendrika ny fanjakan'Andriamanitra. Engane ianao, izaho, isika manaraka izao fandarana izao, mba hanolo-tena hiasa patokina isan'andro mandra-piavan'i Jesosy Kristy. Ho toso tanteraka aminao anie izany teny izany, ary andeha hoentintsika bavaka mba ho tonga fitahiana sy fiainantsika mihitsy. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao noho ny teny menao anay. Meteza ray io, hamendra fo, hamela ny elokay tsiraray avy. Ka ny fiainanay tsiraray avy dia fiainana iaino mandrakariva ny adidy tokony ataonay, satria masina izany, ary izany no hitahiry anay ho amin'ny famonjena, ahatonga anay ahita fity aminao mandrakariva. Mitahiry indray ny tontolo andro izay diavinay, mba ho eo ampelatananao izany, ary ho hitany taratra fa manana Andriamanitra lehibe izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonona sy angatana ny vavaka. Amen.